Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny fiainantsika dia toy ny sambo mitety rano. Sambo mpiainanao dia mety handeha ambony rano milamina, kanefa mety hanonja mafy ihany koa izany indraindray na matetika. Mety hitondra fitahiana be ny tontolo andronao, kanefa mety handalo ady sarotra ihany koa. Nefa na matroka na mazava ny andronao dia azon'ilay toetra mahay mankasitraka sy mijery lafy tsara ny fiainana. Raha toa mantsy ka ny ratsy hatrany no jerenao sy saintsainao, dia ireo rahona mitakizina mainty sy ny rivotra mifofofo ny tsela-baratra mipoapoaka dia anakivy sy anamaloka ny ampitsonao ihany koa. Mivavaha amin'ilay raintsika any an-danitra izay namorona ny masoandro mibalika sy ny lanitra manga, ary afaka mampisinda ny kotroka sy ny rao mitatao. Afaka hanampy sy hanoro ny fitondranao ny sambo-piainanao. Andramone dia ho hitanao fa ny anio dia ho lasa fitahiana ho anao na inona mitranga. Tsaronao moa ny nampitsaharan'i Jesosy ny tafio-drivotra tao an-tsambo kely niaraka tamin'ny mpianany. Avereny vakiny izany. Fa andeha ny 4:20 sy ny 7:20 ao amin'ny Mateo 5:9 no iarahantsika mamaky manao hoe: ary hoy izy taminy, nahoana ny sary tahotra ianareo ry kely finoana? Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia toy ny tsara ny andro. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe: lehilahy manahoana re io? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoavampo fazamalaina, fartomotrany andro izao. Antokopihira feony ny teny fikasana Andrambato. Fikiru
monja ny fanantenana fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina ny fandarana fahaiza-miaino zao renesinao izao tsy hay ny tsy hanolotra ny arahaba omba ampirarintso ho anao mpieno dia hoy zahay hoe tandroa tsara ladina sy trondro maimitsipelika asika tsy avelan'ny vody arefo-tsy iaona ary bitro mahay mitsorika sy alika mahay miaza tsy avelan'ny vody azo tsy fanena ary mpanolotra amin'ny fandaharana sy mpieno tsy avelan'ny onjam-peo tsy hifandre ka ao anatin'izany fandrenesan'izany anolorana ihany koa ny arahaba feno sy ny firarintso dia mba ahita soa eo anivon'ny ankonana sy eo anivon'ny fiarahamonina ne ianao tsy dioson'ny soa sy ny mananjara ahazony zava-kinasa ihany koa ny fifanajana ihany no resantsika amin'n'itian'io ty ny fifanajana izay aferintsika eombenombieny fa zary takona zary tsy lalaina zary tsy atao intsony ary zary tsy tanterahana sy tsy iainana ntsony ankehitriny kanefany ny fifanajana dia atao hoe tsy mahafaty antoko fa anisany mampisondrotra aza ny atao hoe toetsaina sy ny mahaolombanina ny olona anankiray anio zany sika dia mbola ihanyka ao anatin'izany hoe fifanajana izany ihany araka izany dia ny fiarahamonina fahiny ihany no ndeha akatsika lesona satria raha ijerintsika fiarahamonina anankiray teo am-pisakafoanana dia raha mamono akoho na mamono vorona ny tokantrano anankiray ka izay no ilaofana dia anyray aman-dreny na anyzokiolona ny vody akoho na ny vodiny vorona zany no natao dia ho fanajana azy ireo fa anjandrolona kosa ny feny dia raha misy zandry raha misy zanaka raha tsy eo tsony ny ray aman-dreny zany dia tsy samy hinana niny vody akoho iny mihitsy ireo zatovo ireo na ireo tanora ireo fa misy fotoana ateriny any amin'ny mpifanolo-bodyrindrina aminy zay zokiolona ao amin'io trano io izany vody akoho na izany vody vorona zany fa raha ohatra ka misy zatovo samy hinana izany vody akoho na vody vorona zany dia lazaina fa manao fahadisoana lehibe izy eo amin'ny atao hoe lalàna ny fifanajana fahadisoana goavana mihitsy nataony zany zatovo zany ary no everina fa ao anatin'ny tsy fahalalam-pomba tanteraka ilay zatovo raha manatanteraka izay izany natao zany de mbola ho fanomezam-boninahitra ireo zokiray aman-dreny ihany tamin'izany fotoana izany eo ihany koa ny atao hoe raha mandalo ny zokiolona ny zandrolona anankiray dia tsy maintsy manao mba ilalana manao azafady re tompoko manao mba ilalana re dia mamaly lay zokiray aman-dreny hoe ndefa lalana tompoko zany de mahafinaritra mahaino an'izany hoe manao mba ilalana fa kehitriny
na mandika impolo injato inarivo an'le zoky olona aza ny zandry olona dia zary tsy manao azavady tsy ahita teny fa to mivandravandra maso fotsiny mivandravandra mijery an'ilay zoky olona zay dikadikaina sy tsembatsembaniny ao fa hita ihany ko tamin'izany fotoana raha ohatra ka anapaka tenin'olona dia tsy maintsy manao azafady mialatsiny fa anapaka amin'ny fitenenana manapaka teny manapakaina fa ankehitriny raha mbola misy olona miteny aza na zoky olona dia mitsatsaingoka ilay zandry olona mitsatsaingoka manapa-teny tsy misy azafady tsy misy fialatsiny dia mampalahelo mieritreritra n'izany ary tsy izany ihany fa iny dia mifampiaraba ny olona manao nareo hoe salama mifanatsafa zany mifanatsafa ny olona fampiarahaba raha vao mifankahita na maraina mifankahita na hariva mifankahita fa ankehitriny dia zao tonga amin'ilay fitenenana manao hoe tahaky ny akato sy ambodepina ozy izy mifankahita tsy mba mitafa mifanatrika tsy mba miresaka ny maraina mifampiavinavina ny hariva mifanakonandro zany ny zavatra zay hita ankehitriny mifankahita amin'ny maraina dia mifampiavinavina na olona mifankafantatra zao ary eny na dia hoe mpianaka mpiray tapo mpiray trano dia mifampiavinavina tsy misy mifampiaraba ka dia hoy zahay hoe tsy alova mifampiaraba tsy alova mifamerina zany fiarabany zany ange tsy vidimbola tsy hitanao eny amoron-dalana eny ampivaritra eny zany fa avy any am-po avy ao amin'le saina voarafitra tsara avy ao amin'le fanabeazana tsara zay nomeno ny ray aman-dreny ianao dia iny no avoaka anao ary io dia hoe arakarak'izay zavatra misy ao an-tsainao ihany arakarak'izay zavatra iainanao ihany no avoakanao zay le hoe manana ravitsaina ka rehefa manana ravitsaina ianao dia aseho anao ny mahaolombanina anao ary mahaolombanina anao dia azonao aseho ombieny eny anivo ny fiarahamonina ireny mety misy teny angamba hoe taloso fahiny zany fomba izany fa amin'izao andro zao dia andro mifandrosoana dia miteny izahay eto amin'ny fandarana hoe fifanajana ve na ny fanajana ve mety ampiemotra olona iray na koa hoe ny olona mandroso ve tsy tokony hifanaja intsony dia mbola miteny izahay hoe ny taolo zokintsika aza tsy dia nahita n'izao fandrosoana sy fanatotoloana izay hitantsika izao nefa ahainy ny fanaja ahainy ny fanomeza voninahitra ahainy ny mifankatia koa maika fa isika amin'izao vanim-potoana izao dia ho za hoe tsara mandrakariva ny mifanaja satria miteraka firindrana miteraka fifankatiavana ara-piarahamonina miteraka firaisamonina mirindry zany toetra izay aseho zany sady tsy mahafaty ihany koa izany fifanajana zany koa tsy aliova hoe tanterahana mba isiny ny firindrana ara-piarahamonina sy isehoniny indray ny atao hoe fahaizamiaina izay azo iainana tsara ankehitriny fahaiza-miaina mampilamitsaina dia izay indray no masaka azona tolotra anao trafokena ome mahery ambava omana ampomeritra ny namanao lanto ary misajoely dia mametraka ny mandra-peonao amin'ny manaraka indray a raha sitrapon'andriamanitra veloma tompoko Si
lala. Zay lay onjany fanantenana. WR manolotra ho anao feon'ny fonantenana ampifaliana mandrakariva no iaonana aminao indray sy anolorana ihany koa ny arahaba amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ampitomboina ho antsika mandrakarivany ny fahasoavana koa satria ny momba n'Andriamanitra sy ny teniny no resahintsika dia manasanao mba hiaraka hanondrika ny lohantsika isika raha toka afaka manao izany ianao hivavaka isika. Ray tsara sy masina indrindra ny an-danitra manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy izay ary manantena fa ao aminy dia hita fitisy hita sitraka eo masonao izay angataka izay tompo mba hamelana ny elokay rehetra izay manakana anao tsy hiteny mivantana aminay avelao noho ny ranony elokay dia fenohy ny fanahinao izay ary oka izany fanahy izany no ifehy ny mombanay rehetra dia ampangina ny feo hafa rehetra ao anatinay ahavonina anay handre ny feonao ary oka ny anjelinao koa mba ifehy ny toe-javatra rehetra ka ho tsapanay ny fanatrehanao dia fanatrehana mitondra fitahiana ao anay dia mitahiana ray malalo mitenena amin'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao onjam-peo izao vonina iaino anao izay amen. Anisan'ny fototra iray lehibe iorenan'ny fivavahana kristianina ny fahafantarana fa misy Andriamanitra fitiavana namorona izao rehetra izao amin'ny maha fitiavana azy ary tia ny olombelona rehetra amin'ny fitiavana tsy miangatra na iza
ary na manao ahoana toerana misy azy na manao ahoana mba tsy ahara-potokevitra fotsiny ihany no aza hotsika sy ahatsapatsika olombelona izany fitiavany izany dia nalefa n'Andriamanitra mihitsy ho tonga olombelona tahaka antsika Jesosy izay Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo arak'izay ilazan'ny apôstôly Paoly azy ao amin'ny Timoty 1:7 Jesosy izany dia Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo. Niaran'olona tamin'ny olombelona tahaka asianao io Andriamanitra naseho tamin'ny nofo io dia Jesosy izany nandritra ny 30 taona mahery nataon'Andriamanitra izany mba hanehoana sy hampahafantarina antsika olombelona ny toetoetra izany Andriamanitra fitiavana izany. Ny zanakalahatokana no nanambara n'Andriamanitra ray hoy ny apôstôly Jaona ao amin'ny epistily nosoratany Jaona 1:9. Ny zanaka no manambara n'Andriamanitra ray. Ary Jesosy mihitsy no nilaza mivantana ao amin'ny firazantsara ny Jaona ihany 2:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy etrany fa izay nahitahy dia nahita ny ray. Noho izany dia fanasitranana ireo izay nijaly noho ny aretina maro samihafa, nanafaka ireo izay nampahorian'ny fanahy ratsy, niaro sy nanome fiadanam-po ireo mahantra indrindra sy nanetry tena tonga nitady famonjena taminy. Fangatahana famelan-keloka tamin'Andriamanitra ray ho an'ny olona jamba ny fankahalana azy ka ny antsoantsony mba haminona azy. Ary fara dia fanolorana ny ainy mihitsy na dia tsy nisy ratsy na dia kely akory aza azo ny ampangana azy mba azahoany mamerina indray ho tonga zanak'Andriamanitra ny olombelona lasa babony Satana. Izany raha fitinina amin'ny teny fohy ny fiainan' Jesosy mba halalan'ny olona rehetra ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Ny apôstôly Jaona izay niara ny aina tambily akaiky raha nahita ho fiaina mpitiavana nasehon Jesosy io dia tsy nahita teny entina milaza ny ahalehibeny izany fitiavana izany fa dia nitolagaga sy talanjona fotsiny no azony natao ary dia niantso antsika koa izy mba hibanjina izany faneho-pitiavana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy izany manao hoe indre manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika na koa nomeny ny ray ho antsika. Jaona 1:7. Ny apôstôly Jaona ihany ao amin'ny filazantsara nosoratany 9:70 ny 7 ny tapany voalohany ihany no milaza amintsika manao hoe fa ny ray dia tia anareo. Ka na ny fitiavan'Andriamanitra ray an Jesosy zanany aza dia ny tombo no ony nanekeny Jesosy hanolotra ny ainy ho antsika arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 10:7 manao hoe ary izany no hitiavan'ny raiko aho satria izaho manolotra ny aiko mba handraisako izany indray. Izany hoe tia anareo zanak'olombelona tokoa Andriamanitra ka ny tombo ny fitiavany ahy satria nanome ny aiko hanavitra anareo aho. Tonga ny malala ny kokoa aho noho ny soloko sy ny antoako anareo tamin'ny nanolorako ny aiko sy tamin'ny nitondrako ny loza tokony nanjoa anareo noho ny elokareo. Koa izay rehetra nanaiky sy nino io fanehoam-pitiavana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy io dia noraisiny sy nantsoiny hoe zanany indray. Hoy apôstôly Paoly ao Galatiana 3:7 Galatiana 3:7 manao hoe fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy. Noho ny nanekeny an Jesosy haneo tao amin'ny nofony sy ny fiainany ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia nanaiky antso atsika mpanota sy mpanao ratsy ho zanany indray Andriamanitra. No fafany ny ota natao rehetra
satria ny fitiavana manarona ny ota rehetra arak'izay voalaza ao amin'n'bolana 7:12 koa na dia mpanota ivery ny fiarahamonina ho ratsy indrindra aza raha manaiky sy mandray io fanehoam-pitiavana tao amin'i Jesosy io dia eken'Andriamanitra ho zanany indray. Izany no ampiaiky volana ny Jaona raha nylaza izy manao hoe indray manahoana ny fitiavan'ny iray ho antsika diny ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Ny fitiavany asianao tao amin'i Jesosy no namafany ny ota rehetra ka nahatavaverina asianao indray ho zanak'Andriamanitra. Ary toy izao no ilazan'ny apôstôly Jaona izany ao amin'ny Jaona 7:17 ianao efa tia azy tahaka ny nitiavanao azy. Jesosy eto no miteny. Ko raha niteny tamin'i Jesosy Andriamanitra ray rehefa avy natao batisa izy ao amin'ny Lioka 7:12 manao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako, de raiso fa natao ho anao koa izany teny izany. Satria tahaky ny itiavan'Andriamanitra ray any Jesosy no itiavany ianao koa, ka de miteny aminao koa izy hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ho fanamariana fa tena zanany tokoa ianao de omeny ianao koa ny fanahy izay tao amin'i Jesosy ka nahazony ny antso an'Andriamanitra ray fonizy tao Getsemane ka naniry ny fanatrehany tamin'ny fomba manokana manao hoe dado raiko marka 2:20. Toy izao no ilazan'ny apôstôly Paoly izany ao amin'ny Galatiana 2:4 satria zanaka ianareo dia nirahin'Andriamanitra ho ato ampotsika ny fanahin'ny zanany miantso hoe aba raio na dada raio. De ho ihany ny apôstôly Paoly manohy eo amin'ny 7 manao hoe ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka noho izay nataon'Andriamanitra. Mario tsara, tsy noho izay nataonao fa noho izay nataon'Andriamanitra de tafaverina ho zanany indray ianao. Aoka ho raisinao amin'ny fomba manokana ilay teny voalaza teo manao hoe tsy mpanompo intsony fa zanaka noho ny ataon'Andriamanitra. Ny fanehoam-pitiavana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy irery ihany no any manafaka anao amin'ny fanadevozana ny ratsy ka mamerina indray ny sata mahazanak'Andriamanitra anao. Izay angatan'Andriamanitra aminao de ny anaiky sy andray ny fitiavany fa izay rehetra nandray izany fitiavana tsy manam-paharoa sy tsy manam-petra naseho ny tao amin'i Jesosy izany dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay naterak'Andriamanitra. Ho ny apôstôly Jaona amin'ny Jaona 1:12-13. Tsy izay ataonao fa izay nataon'Andriamanitra, tsy ny herinao fa ny hery izay omeny ianao raha manaiky ny fitiavany ianao. Ireo no manamboatra olom-baovao indray ao anatinao ka hahatonga anao ho zanak'Andriamanitra indray. Raha naneo fitiavana tamin'ny alalan'i Jesosy ho anao sy ho ahy Andriamanitra de zavatra iray monja ihany no nokendreny dia ny ahazony miantso anao indray hoe zanako ianao. Izaho niteraka anao androany no mandresy lahatra anao amin'ny fitiavana izy satria androany no tia ny antsoana anao hoe zanako ianao. Androany ihany koa no andro nomeny ho anao fa tsy ny raha ampitso. Raha mety ianao dia ho mpandovan'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Jesosy Kristy satria zanaka ianao. Romanina 5:17. Ka izay rehetra ananany dia omeny ho anao avokoa arak'izay voalazany amin'ny Lioka 5:13 manao hoe anaka ianao eto amiko mandrakariva ary anao avokoa izay rehetra ananako. Zanaka ianao no itenenan'Andriamanitra toy izany hoe anao avokoa izay rehetra ananako. Endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny iray ho antsika.
dia niniantsony antsika hoe zanany. Avy amin'i Jehovah izany ka mahagaga eo imasontsika mba tsy hijanona ho fahagagana fotsiny izany fa hivadika ho fanandramam-piainana ho ahy sy ho anao koa. Dia aza mety adalainy Satana intsony fa zanak'Andriamanitra ianao raha manaiky an Jesosy mpisolo anao, manaiky ny fitiavana nasehon'Andriamanitra ray tao amin'i Jesosy Kristy ho anao. Miarabanao ary tafavero ho zanak'Andriamanitra indray, ary ianao ny fankasitrahany rehetra satria ho izy hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Mandra-piaona indray ary. Giovanni sambatra tompo izay manana anao, fa ianao resakaiza tena ty indrindra, tsy misy toanao Simba maulao mampahiry ny fo rasendra zava-manjo, ny fitiavanao tompo, fitiavanao mandraky izay, mampifaly ny fo manomeriko tena soa. Fitiavanao ray helizay mampiray mamelona sy mahaso ety mamindra fo tsy mamiavonampo mampiadanako lafatra. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Sambatra tompo imitoetre ho aminao, fa ianao lay mpiaro sy mpiay ny ondrinao, tsisy marombaka ny eo ambany latrao, fa ianao no toky azo antoka ho any olona, na de sarotraza io zavatra atrehina, raha ianao no aminay maivanao ny entanay no ianao, ny fitiavanao ray helizay mampiray mamelona sy mahaso le fitino menao tena mamionkiza kara sy poatra. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady. Iarahanao amin'ny Ramatoa Zoelosoa ny Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Misaotranao nanokana fotoana hanarahana ny fandaharantsika hatrany.
Anisan'ny zavamaniry ahitana sakafo bezarierina ny gliosida, ahitana vitamina ary misy sira mineraly ny sakay be na ny poivron. Tsara ho famboly sy ho fihinana tokoa zany izy. Ka mahakasika izay indrindra ary no entin-dramatora azo Elsonirina Honoré ho antsika anio. Miarabanao tompoko. Faly miarabantsika mpiaino rehetra manerina ny nosy, faly miarabanao koa fanja. Inona indray ary ny mahasoa voaomana ho an'ny mpiaino antsika anio Ramatora azo Elsonirina? Fomba fambolena sakay be na poivron sisitsika zany no tolotra antsika mpiaino iray amin'ity anio ty. Manahoana sy manahoana indray re mikasika an'ity sakay be ity tompoko? Ny sakay be aloha zany dia izy dia sakafo manaitaitra, mampazoto homana, manampy amin'ny fandevona-kanina. Maro zany tsika tsy dia tia mampiasa an'ity sakay be ity kanefa izy dia tena sakafo mahasalama mihitsy ny finanana azy, indrindra fa hoanina manta izy zany. Misy tahary maro ihany koa zany izay ilain'ny olombelona ho aminy. Ko raha mahalinanao ary ny fambolena sakay be dia ampifaliana no anolorako izany ho anao androany. Inona sy inona indray izany tompoko ny fepetra tsara ho fantatra amin'ity fambolena sakay be ity? Ny sakay be zany dia voly azo volena mandavataona ho an'ny ety afovoantany sy ny faritra loatra. Tany masaka maivana ary mahazo rano tsara no tian'ny sakay be. Noho izany dia ny tany baibo, jiberoka no tsara ambolena azy. Ya, ny faritanao hoe afovoantany sy aloatra zany dia manahoana indray le any amin'ny faritra manerana ny nosy? Afaka mamboly foana zany tsika raha amin'ny toetrandro eo amin'ny mangatsiatsika eo any amin'ilay mafana be reny. Any ohatra hoe any Majunga zao na mifaritra ny rehefa na mafana iny zany amin'ny andro rinina zany ny tsara ambolena azy any. Dia manahoana sy manahoana indray le fomba fanomanana an'ilay tany? Asaina lalina foana zany ny tany ary potehana tsara dia rarahana zezika folo sobika amin'ny tany ray ara dia afangaro tsara. Izy ity zany voly raikitra? Afaka afindra izy. Inona zany tompoko fepetra manaraka zany akoatra izay le fanomanana ny tany izay? Manao toromboly zany tsika, 20 ny sakany, dia atao soritra dia atao melanelana 20 cm ary tokony atao 20 cm ihany koa ny alaliny. Dia araraka manaraka ny soritra ny voa ka 2 cm ny elanelany. Satria mbola tanjanakanana zao no ataontsika voalohany dia eo amin'ny 2 cm eo zany ny elanelany voa. Totofana ny tany manodidina dia tondrahana ny voa rehefa afaka 2-3 herinandro dia efa mitsimboka zany io voana sakay be io. Le famafazana anazy le voalohany iny zany tsy tondrahana fa rehefa afaka 2 herinandro na 3 herinandro izay vao tondrahana? Tondrahana ka, vao avy mamafy ianao dia manarana bozaka dia manondraka foana. Dia nolazainy hoe afaka 2 na 3 herinandro izy dia mitsimboka ny voa, dia impiry zany izy ny tokony ho tondrahana eo amin'io tanjanakanana io? Eo amin'ny 3 isan-kerinandro eo zany ny fanondrahana anazy. Ary fanomanana an'ilay tany amin-dranana azy hoe tompoko misy fepetra tokony ho fantatra? Ohatra manao tanjanakanana ihany fa izy zany rehefa mamindra azy indray tsika dia 50 ka hatramin'ny 80 cm ny elanelan'ny fototra. Dia ny lavaka zany eo amin'ny 30 cm eo ny savaivony. Izy zany somary tena atao lehibe be. Elanelana lehibe izy mba azahoan'ny fototra miaina tsara zany. Izy ity ve tompoko volo manara-tsipika sa izay anaovana an'ilay fototra? Tsara foantsika zany manao volo manara-tsipika rehefa mamboly mba azahoana n'ilay fanorahana zany ho ara-dalàna tsara, sy rehefa manondraka tsika dia mba enenelan'ilay fotobolo zany no mandeha ny rano. Dia raha 50 ka hatramin'ny 80 cm ny elanelan'ny fototra tsirairay isaky ny tsipika dia ohatrohatran'iza zany ny tsara atao elanelan'ilay tsipika? Ny elanelan'ny tsipika eo amin'ny 30 cm eo zany ka hatramin'ny 70 cm.
rehefa voafindra le sakay be zany avina sorona tery amin'ny tanjanakanana manaona sy manahoana indray fomba fikojakojana azy. Ilaina fikojakojana ny sakay be raha tianao tsara ny vokatra. Toanana ny foto-sakay rehefa hita fa mila ianjera dia mila totofana ny fotony mba hampatanjaka azy. Tsara koa nefany raha tondrahana matetika indray mandeha isan-kerinandro zany ny foto-sakay. Fa izy ve tsy mila zezika tsony amin'io fotoana io? Tsara foantsika manampy zezika zany rehefa le miavaavana azy iny. Dia misy fepetra ve izay abetsaky ny zezika izay? Raisibika isaky ny ray ara ihany. Ary fihavana misy fotoanany? Ny fihavana azy zany dia rehefa hitanao izy fa ohatrany hoe morendrika be zany eo amin'ny fotony eo dia tsara tsika mihevo anazy foana. Dia afaka roa volana ao aorian'ny famondrana zany dia efa matony sakay ary azo atao tsara miota azy. Izy vetivety. Dia manahoana ny vokatra azo? Eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 kilao zany eo amin'ny tany 10 metatra toradroa eo no azo. Le matoy moa zany le izy maitsomaitso izy? Ny sakay be zany dia misy karazany 3. Misy izy sakay be mena, misy izy sakay be mavo, dia misy izy sakay be maitso. Fa misy le sakay be maitso iny lasa mavo izy na lasa mena rehefa tena ataonao maharitra be eo raha hoe angalanao masomboly. Fa misy kosa nefa tena efa karazany mihitsy ny lokony hoe misy izy natokanao mena dia misy natokanao mavo. Fa mitovy foana fomba fikarakarana azy? Karakarana azy mitovy foana. Dia ahoana fomba fitehirizana azy? Fomba fitehirizana azy dia rehefa mioty azy tsika dia kendrena le tahony kely iny tsy ho tapaka fa fatorana miaraka amin'ny hazo izy hazo lavalava anankiray dia tehirizina ny taho an-tsakay dia ahantona amin'ny toerana maina tsara. Afatra petraka ao am-piainao antsika ary. Ny afatra petrako zany dia ny fambolena zany dia hita hoe sady fanafody no sakafo mahavelona. Ka isika zany rehefa ohatra ka hoe tsy te ho lany vola amin'ny dokotera dia ny sakafo no atao tsara. Eny ary dia misaotranao indrindra Madame Nirina nitondra ny izay torohevitra mahasoa ny mpiaino izay ny mahasombolony ity sakay be ity misy any aminao. Manana zany zahay afaka manafatra sika raha ohatra ka hoe te hanafatra zany. Fiovana maitso lehibe maharitra ny tanjona. Samy miala amin'ny tsy mety nahazatra taloha vandao androso. Ataovy manara-penitra ny fambolena. Samy manao fampiarana. Eny ary amafisina tsara aminao fa ilaina ary tena manatsara ny fambolena ny fanaovana fifandimbiasam-boly. Ny voly iray tarika dia tsy tsara ampifandimbiasana ka raha miresaka sakay be na poivron zany sika dia anisan'ny iray tarika aminy ny voatabia ny tomaty, ny baranjely, ny sakay, ny ovy, eo koa ny anamamy, ny paraky. Ka tsy tsara zany ny mampifandimby azy ireo eo amin'ny tany anankiray fa voly iray tarika izy ireo. Noho izany tsy maintsy voly tsy iray tarika aminy zany no ampifandimbiasinao aminy amin'ilay fanaovana fifandimbiasam-boly satria tena manatsara ny taninao zay. Mandroso kirilidy fa aza dia mandalo fotsiny na ety atsahaza. Hoy, ay ve Martina natao za koa maimaika dia ohatrany tsy nijerijery fa azafady fa nakaiza ny vadindrindrirery no ny asa eto. Tsy maintsy ny zara izay sy manany avy nanampy ankarakara tany famafazana sakay be teo izy dia lasa niakatra kely any andreny voatra any za mamafy ny masom-boly. Ay tena tsara asa ery angeza ny tany amafazana sakay be zany Ie ka manana ihany angeny tena mahavatra an'io asaina lalina sy potehana tsara mihitsy ny bainga zay vao manafangaro le tany tamin'ny zezikako no sady tena mitovy tantana mihitsy reto izy dia zezika firy bika tokoa zao ry Martina no natao teo
reo zao zezika folosobika natao an'ny tany ray ara afangaro tsara mihitsy fa atao torom-bolo tsirairay ohatran'izao daholo kosa aloha izy dia tokotokony ho firy metatra eo zao dia be an'ity torom-bolo ray ity 2 metatra sy 20 zao ny sakany io fa ny lavany tsy ferana ka zay ataonao kosa dia atao manara-tsipika salam'izao dia rehefa mandefa ny masom-bolo zao dia atao manaraka n'iny tsipika iny ny masom-boly. Misy refiny ve reo elanelan'ny zavatra ataony Martine reo zao? Misy kosa ka ny elanelan'ny tsipika zao atao manaraka ny lavany 20 centimetatra zay ny elanelan'ireo fa 2 centimetatra kosa ny elanelan'ny masom-bolo tsirairay. Raha kofa Martine bozaka daholo reto izy rehefa avy totofana kely amin'ny tany manodidina ny masom-boly dia saronana bozaka kely salam'izao zay vao tondrany. Dia impiry isan-kerinandro indrimy manondraka? Intelo isan-kerinandro zao no manondraka. Afaka 2 na 3 herinandro anoany ange zao reo dia efa mitsimoka. Vetivety ihany Ary anaovan'inona indray tsy tany efa tsara asitsika? Io no amindrana azy ka. Asaina meloa be ny tany. Ray volana meloa farafahatarany. Dia avela ho maina tsara eo mba hamonoana ny bibikely sy ny aretina mety misy ao Mahavatra nareo ka. Aiza kosa Asy be raha mba havatra salam'izao. I be vadindry azy efa nanaty aty tsara manana mihitsy fa tapa-kevitra ambolo sakay be ihany koa n'izy ko. Ino koa ange miovaovy miovaova hoana kosa efa nolazaina fa le tany avy nambolena tomaty ery no ambolena azy. Lazaina fa tsy mety ndray hony. Le avy nambolena ovy koa ny tsy mety. Asa na aiza indray no amboly izy na aiza tsy azo afandimby hony. Marina kosa ny azy rehetra ry Martine. Zany ve? Raha vao voly ray tarika amin'ny sakay be no afandimby volena amin'ny tany anankiray dia tsy mety kosa anisan'izany mihitsy ny tomaty na ny voatabia, ny ovy, ny anamamy, ny baranjely, ny sakay, ny paraky sy ny sisa. Tena zay mihitsy le lazainy be. Voly samihafa nge zany reo fa tsy mitovy Eno saingy ray tarika reo. Mitovitovy nge ny filana ra-tsakafo takiny eo amin'ny tany ka raha ireo voly ireo foana no averimberindreo satria izy ray tarika dia mitovy ny filana takiny vizana ny tany ny farany. Mila ovaovaina zany ny zavatra ambolena eo dia izay tsy ray tarika aminy zany no afandimby eo aminy. Vare ka be tsy nanazava an'izany fa mpitolo be fotsiny amin'izao ny fanazavaniko. Ery andafy atsimo ihany zany zay no amboly sakay beky dia mahazo to retsy Vita very lidi ny tsipika nataonao Firy centimetatra zany nanaovanao ny elanelan'ny tsipika zany? Ka tsy 20 centimetatra ve? Andavaka amin'izay zany zao dia ianao mamindra ny zanaka sakay. Aleo miaraka mamindrako aza fetsifetsy eo be Fetsifetsy ahoany? Ka tsy hainao ihany ve no nilaza fa mba anafainganana ny fanindrin'ny zanaka sakay be dia anapahana kely tsirairay ny tendrom-paka sy ny tendron-draviny dia asiana ranon-jezika vao afindra eo amin'ny lavaka ataonao io. Ary lalitsainy ty lidy keliko ty Zay mihitsy le atao ka. Ao fa miaraka mamindritsika. Zay andrasako mihitsy ianao ka. Aleo za mandrefy ny elanelan'ny lavaka metrahana fodotra sakay tsirairay. Zay raikitra ary refeso ary 20 centimetatra ka hatramin'ny 80 centimetatra ny elanelan'ny fodotra tsirairay. Eto zao dia 30 centimetatra ny savaivony. Atao manara-tsipika foana ny voly Eno fa ahoana tokoa moa fikojakojana azy tiry be Mila fikojakojana tokoa izy saingy tsy sarotra ka.
ay kosa avaina sy evona izy a dia ampiana zezika kely izy rehefa miava azy dia totofana ny fotony mba hampatanjaka azy sy tsy endrona n'le rano be loatra eo amin'le fotony iny zany arono ary be ary ny andro Martina ho ato tohanana mihitsy izy rehefa hita fa mila enjeraka dia ahoana indray fanondrana atao indray mandeha isan-kerinandro indrindraindrindra amin'ny mahitany mahafilaritra aloha mikarakara azy fa tsy manahirany sady sakafo tsara izy ity fidiram-bola ihany koa be afaka 2 volana ao aorianany famondrana nge dia efa misy matoy mba hanahoana reny vokatra hiakatra eo ry be rehefa voarako tsara fotsiny ny fepetra rehetra ny fambolena dia mety mahazo sakay be 4 ka hatramin'ny 5 kilao isaky ny 10 metatra tora-drotsika marina marina andao karakaraina tsara rangaty sady tsara ho an'ireo tsy salama vavony sy lalakanina nge hono izy ity satria manampy amin'ny fandevona-kanina ho an'ireo reradreraka ihany koa tsara ho an'ny olona voan'ny aretim-bezatra na ny hemoroidany tsara ho anao zany ka fangazarery angasy tadidiko ery tenao nangesongesoka tsy nalala voko mihitsy tamintsika nasainy dadatora veloka poivron natao sesika tamin'ny nofitrondro sy ovompotsehina ny loka zay indray raha zay no mba tian'ny olona dia kafa rainoatran'ireny inyreny sakafo matsiro ange io raha matoa sala amin'ireny tsy nahita sakafo reny ianao ka matsiroko eno ary be sakay sa sakay be zany ray angany anarako samy misy be daholo ange na ny sakay be na ny be sakay tsy mampiovandra be mora sy ny fitiavan'ny sakay be zany ho antsika datsapamboly ajao sy arindrao reo fomba fambolena ara-bojanahary fantaro ireo voly iray fianakaviana manaova fifandimbiasam-boly ajao ny fotoam-pamafazana ny vo mifanaraka amin'ny fitrangany volana ajao ny fampivadiam-boly amin'ny tanim-boly anankiray mampiasa fomba fitsaboana ara-bojanahary raha tratry ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volonao dia hita fahombiazana ka hijinja vokatra tsara ianao dia mampirisika antsika rehetra zany mba hanao fampiarana avetrany misaotra ny ekipan'ny AWR rehetra izay niarana ato mombana izao fandaharana izao fanjaniaina no nanatotosany fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto androany niaraka tamin'ny teknisianina Nardina tompona andraikitra Elion Andrea Mitanso akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana asaina ianao naraka ny toy ny fianarantsika ny amin'ireo fialantsiny tsy anatanterahana ny irak'Andriamanitra ny fanandramanjona no andraisantsika lesona anisan'ny fialantsiny ny tsy fatakarany ny drafitr'Andriamanitra ny araba sady manasanao atratra amin'ny farany ny mpiaramianatra aminao Kaleba Andretsikivy rehefa tonga ny tafiotra dia nanometsiny ny tenany Jona ao amin'ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny 12 niseho ny fomba fijery sy ny fomba fatakarany maro mikasika an'Andriamanitra na ireo Andriamanitra tamin'izany andro zany no ny fihetsiky Jona ninona izy ireo fa misy Andriamanitra maro manjaka amin'ny tany samihafa fa ny ranomasina kosa dia no heveriny io fanjakan'ireo demonia masika araka ny fijerindreo mpiatsambo ireo dia fanatitra no nilaina mba hampitony ny fahatezeran'izy ireo na Hebreo azy Jona dia azo heverina fa niasa mangina taminy zany finondrazana tamin'ny andron'izany
andeovaka itsika ny andiny izay maneo fa nanomboka takatry jona ny fitondran'andriamanitra. Jona toko 2:1-7. Ary Jehovah nanomana hazandrano lehibe itelonany Jona. Ary Jona dia tao akibon'ilay hazandrano atelonandro sy atelonalina. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanina tao akibon'ny hazandrano Jona, ka nanao hoe, niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako aho, ka dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fiaina tsy hita no tarainako, dia nihaino ny feoko ianao. 7:1-10. Jona toko 2:1-7. Tafalatsaka tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra, nihidin'ny tany na nihidy amandrakizay, nefa nampiakatra ny aiko avy tao andavaka ianao, Jehovah Andriamanitra ô. Raha reraka tato anatiko ny fanahako, dia nahatsiaro an'i Jehovah, ka tonga tao aminao ny fivavako, dia tao amin'ny tempolinao masina. Izay mivavaka amin'ny sampy, dia mahafoy izay mpamindra fo aminy. Fa izaho dia feo midera no entiko mamono zavatra tao fanatitra ho anao, ary izay nivoadiko dia efaiko. Any Jehovah ny famonjena. Na dia nandositra ilay tany izay nolazain'ny olona fa i Jehovah no Andriamanitra ao azy Jona, dia ny anarany tamin'ny vidiny lafo, fa na mandeha any amin'ny kolotsaina vahiny azy izy, dia mbola manjaka any koa Jehovah. Andriamanitra ny tompon'ny rivotra sy ny onjan-drano. Izy koa ny tompon'ny hazan-drano. Hoy ny Salamo 120 hoe, any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Nitodika tany amin'ilay mpanjaka ny tany sy ny ranomasiny Jona, niaiky ny elony izy, ary dia voavonjy. Mety misy zavatra tsy takantsika koa momba n'Andriamanitra sy izay andrasany amintsika. Samy hevitra isika fa ny fanirian'Andriamanitra amintsika dia ity, ny fantoka amin'ny famonjena ny tenantsika sy ny ala amin'ny faratsian'izao tontolo izao manodidina antsika. Ekena fa asaina miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao isika, kanefa ny fifatoantsika dia tokony ho amin'ny fomba ahafahantsika mitondra ny fitahiana sy ny fanantenana avy amin'Andriamanitra ho an'ireo izay mila fanampiana. Misy zavatra iray hafa izay tsy takantsika koa, izay manakana antsika tsy hanaiky ny antson'Andriamanitra mitahiraka, dia ny fiheverana fa miankina amin'ny tenantsika ny fahombiazana. Tsy mahay mamonjy na fanahy iray azy sika, tahaka ny Jona tsy nahay namonjy ny Ninive. Azontsika tao kosa nefa ny manana toe-tsaina mpamonjy eo ampanantanterahana ny iraka. Tsy ny anatanteraka ny famonjena no iantsonantsika, fa ny ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny asa famonjena ataony. Mijoro vavolombelona sy mankalaza an'Andriamanitra isika no nanovany antsika tamin'ny fomba manokana, saingy Andriamanitra irery ihany no afaka mitona ny olona ho eo aminy. Afaka mamafy ny voan'ny fahamarinana isika, fa Andriamanitra irery ihany no mahay manova ny fo. Matetika isika no mampifangaro ny anjarantsika amin'ny anjaran'Andriamanitra, ka izany dia ampy ahitantsika fialan-tsiny tsy hanaovana asa fitoriana. Nampiasa ny Jona tokoa Andriamanitra, saingy izy irery ihany fa tsy Jona no nampibebaka ny Ninive. Sarotra ny mahazo fanahy ho an'ny Tompo, ary sarotra loatra amin'ny olombelona ny manao izany amin'ny herin'ny tenany. Aoka fotsiny isika anaiky ho fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra hamonjy fanahy eo amin'ny fomba fiainantsika sy ny fitoriantsika. Mifarana ny fiarantsika mianatra androany, manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.